faly miaravantsika tsirairay avy indray manaraka an'izao fandarana miomana iona amin'Andriamanitra ao izao. Volana oktobra 7 tsika izao a isaorantsika ny tompony amin'ny fahasoavany sy ny famatrapony izay mbola anomezan'ny tombonandro iainantsika ary ahafahantsika mandray ny teniny. Ny fandarana miomana iona amin'Andriamanitra ao dia mifototra amin'ny Jesosy Kristy, ilay lalana sy famarinana ary fiainana. Tsy misy famonjena afa-tsy ao aminy, amin'ny alalan'ny fibebahana, ny fanoratena, ny fiainam-pamasinana ary ny fandehanana arak'izay voasoratra rehetra amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny fanekenan'i Jesosy ho mpanjaka amin'ny fiainana, ho tompo, ho mpamonjy ary ny fitoerana ao anatin'izay sitrapony izay no antoka ahafahany tsirairay avy, izay no ilazana fa tafahomana ny tsirairay avy amin'ny fionany amin'Andriamanitra, satria mandalo zao fiainana zao volazan'ny tenin'Andriamanitra hoe 70 taona na 80 taona raha tahiny ny mateza. Volazan'ny tenin'Andriamanitra hoe tahaka ny zavona ny androntsika, tahaka ny aloka ny androntsika, zay miseho vetivety fotsiny ary mandalo zao rehetra amin'izay fotoana fandalovan'izay nefa no mila vita fihavanana amin'Andriamanitra tsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Ary zay ny antony zao fotoana zao, ny ivony zao fitoriany zao, hatramin'izay ny atombohany ka hatramin'ity androany ity sy ny mbola ho avy rehetra dia Jesosy Kristy no ampahafantarana antsika. Misy fotoana mantsika manambara eto ny tenin'Andriamanitra zay milaza hoe inona no sitrapon'Andriamanitra, inona no mety, inona no tsy mety, milaza an'izay hoe fivoahana amin'ny ravidravitra sy ny fombafomba, milaza amin'ny hoe fialana amin'ny resaka fombafomba mpivavahana, miala amin'ny Babilôna, miala amin'izay rehetrarehetra tsy ankasitrahan'Andriamanitra, manambara izay zavatra rehetra tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Fa ny tena votoatony le izy dia zao ny fanekenan'i Jesosy ho mpamonjy. Ny tena votoatony dia ny fibebahana, ny fandraisana ny famonjena amin'ny alalan'i Jesosy. Fa indraindray sao tsika lasa manakina antokom-pivavahana, manakina antokom-pinoana, lasa misy fahatezerana sy tsy fifaliana amina olona mitarika fivavahana. Diso lalantsika raha zay no ataontsika. Fa ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy ary ny filazantsara dia fitiavana. Tsy manam-pahavalo tsika na iza na iza. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay arapaka. Ny fahavalo tokana dia ny devoly. Fa ny olona rehetrarehetra tiana avokoa. Ary Jesosy ara dia niteny hoe mivavao izay manenjika anareo, mivavao izay manisy ratsy anareo, tiava ny fahavalonareo. Zany hoe misy fahavalo, misy olona mandray ho fahavalo. Zao zavatra fahamarinana ny tenin'Andriamanitra dia zao ny devoly ihany ny fahavalo. Ny olona rehetra dia tiana, na izy na iza, na aviaiza izy na aviaiza, na manao ahoana izy na manao ahoana, dia tiana. Ary zay rehetrarehetra mandray an'izao teny zao dia ny fitiavan'i Kristy manery anay. Zay voasoratra amin'ny Korintianina 4:5 hoe fitiavan'i Kristy manery anay. Satria ataonay fa maty ny anankiray isolo eloka amonjy ny maro. Dia noho izay famonjena nataon'i Jesosy zay nipaka taty aminay, nahazoanay fiainana, nahazoanay famelan-keloka, nahazoanay antoka ny amin'ny fiainana mandrakizay noho ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana sy ny tsanganany tamin'ny maty, ny fahavelomany, dia mahatonga anay anana fanantenana ny amin'ny zavatra ho avy, ny amin'ny hoe fiverenan'i Jesosy Kristy, mahatonga anay anana antoka ny amin'ny famonjena. Tsy noho izahay sy ny fahatsaranay, fa noho ny fahatsaran'i Jesosy sy noho ny famonjena, dia lasa mizara an'izao teny zao zay maimaim-poana. Saroana le teny amin'ny Korintianina 4:5 milaza hoe iraka izahay solo-tenan'i Kristy, iraka izay solo-tenan'Andriamanitra, tahaka an'Andriamanitra zay mampangataka anay aminareo, mihavana amin'Andriamanitra anie ianareo. Fampidirana ihany zay hoe tiana lazaina ny fotoana rehetra, ny fizarana rehetra dia fitiavana ny olona rehetra. Zao nge voasoratra amin'ny Jaona 2:7-9 efa itsika rehetra zay. Toy izao no nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo zao. Nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very zay rehetrarehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo zao. Zao tontolo zao zany ao anatin' zany ny olona rehetra, na ny mpanota, na ny olona mety hoe mieritreritra olo marina, ny olona tsara, na iza zany, na aviaiza na aviaiza, na manahoana sarangany, fari-piainany, fari-pahalalany sy ny mombamomba azy rehetra, dia tian'Andriamanitra izy ka nanomezany an'i Jesosy Kristy ho mpamonjy, ho mpanavotra.
fizarana taona iko ao anatin'izao fotoana zao raha toka milaza zay mivoata ao babilôna miala my fombafomba mpivavahana miala my rafidrafitra sy ny fombafomba miala mikolokolo miala milaiga miala my fahotana manatona jesosy kristy mba hazona ny famonjena dia noho ny fitiavana no anambarana an'izany noho ny fitiavana ary tsika tsirairay avy raha tsy tafahavana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia tsisy fiainana, tsisy famonjena, tsisy fanavotana. Voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 4:12 hoe tsy misy anarana ety ambany masoandro nomena ny olona zona famonjena afa-tsy ao amin'i Jesosy ihany. Zany hoe ny votoatony zao fitoriana zao sao dia ho adinontsika, sao dia lasa mivily fa ny votoatony dia Jesosy Kristy irery ihany, lalana sy fahamarinana ary fiainana. Zay mila atonina, zay mila ekena ho mpanjaka, ho tompo, ho mpamonjy, zay mila ho fantatrao ary atonga anao ho tia azy, atonga anao ho babony, atonga anao hiaiky ny fahotanao, atonga anao ho ino ny asa-pamonjena teo amin'ny azy fijaliana, anaiky ny rany anamasina, anadio amela ny elokao, atonga anao ho tafahavana amin'ray azonao fiainana mandrakizay. Fa tsy hijanona eo amin'ny hoe resaka hoe fialana filazana zay tsy mety amin'ny fomba fivavahana, amin'ny lafidrasa ny fombafomba, firesahana amin'ny babilôna sy ny fomba maro isan-karazany. Sao tsika lasa manakina, sao tsika lasa miady aman'olona, sao tsika lasa manaratsy. Fa tsy any zany ny tena votoatony sy ny fitorana fa ambarao amin'ny oloko ny fahadisoana no ten'Andriamanitra. Marina zay fa zao tsy vitan'izay fanambarana fahadisoana zay fotsiny, tsy vitan'izay filazana ny tsy mety zay fotsiny, fa izao mila miaona amin'i Jesosy, mila mahafantatra an'i Jesosy, mila mibebaka marina, mila mandray ny fahamonjena, mila vita fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy isika rehetrarehetra. Dia tiana ampitaina amintsika zay ny ety am-piandohana fanombohana fotsiny zay, fa ny tena votoatony tiako hozaraina amintsika amin'izay zao ny fitohizan'ny fotoana dia zao lohateny hozaraina amintsika zao dia hoe Andriamanitra malala, Jehovah Jireh na hoe Yahvé Jireh. Fotoana zao fiatombohan'ny taom-pianarana indray ho an'ny mpianatra, fotoana zao fiatombohana rentrée zany amin'ny rehetrarehetra, vita ny vakansa rehetra teo manomboka indray ny fiainana andavanandro. Dia ao anatin'izay fotoana izay betsaka ny laminasa, betsaka ny zavatra mila atao, betsaka ny fandaniana arabola, betsaka ny fampitaovana ny mpianatra, betsaka ny zavatra ilaina sy ny zavatra mila amboarina sy atao rehetrarehetra amin'ny fiainana, satria izay ny ainantsika eto tany. Fa manoloana an'izany dia ten'Andriamanitra tiana hampaherezana antsika, tiana hampazava antsika, tiana anafaka antsika sy hanome fiainana antsika ary hananantsika fahatokiana. Dia izay teny izay hoe Jehovah Jireh, Andriamanitra ny mahalala, Andriamanitra ny mahita. Ny teny izay iaingana dia ao amin'ny Genesis 2:20. Genesis 2:20 rehefa nizan'Andriamanitra toetra Abrahama anatitra ny Isaka, dia hoy izy hoe eto ny lahatokanao ilay tianao ho dorana ho anahy. Dia rehefa nandery zareo 3 andro nandeha teny any, dia nanontany Isaka hoe orikaka eo, ty zao ny kitay ty ny afo fa aiza ny fanatitra zay ho dorana. Genesis 2:20 eo amin'ny andininy andininy 7. Ary Isaka ny teny tamin'ny Abrahama rainika nanao hoe rikaka eo, dia hoy izy inty aho anaka, ary hoy izy indreto ny afo sy ny kitay, fa aiza kosa izay ondry atao fanatitra ho dorana. Fa hoy Abrahama, anaka, Andriamanitra no ahita izay ondry atao fanatitra ho dorana. Dia niara nandeha izy mianaka. Dia midiny ery ambanimbany ery amin'izay tsika dia zao dia hoy izy, aza manisitra ny tananao amin'ny zazalahy ary aza maninona azy akory ianao, fa hitako zao fa matahotra an'Andriamanitra ianao ka tsy naharovanao tamiko ny zanakao dia ny lahatokanao. Ary Abrahama nierika nijery ka indro nisy ondry lahy teo ivohany voasangazotry ny kirihitrala ny tandrony. Dia lasa Abrahama ka naka ny ondry lahy ary nanatitra azy ho fanatitra ho dorana ho solony zanany. Ary ny anaran'izany tany zany dia nataony Abrahama hoe Jehovah Jireh. Dia izany no anaovana mandraka ankehitriny hoe any an-tendrombohitra no sehony Jehova. Ery ambany dia misy hoe Jehova no ahita, any an-tendrombohitra Jehova no ahitana. Fampaherezana avy hatrany tiana lazaina amintsika zany hoe eo amin'izay rehetrarehetra ilaitsika, eo amin'izay rehetrarehetra
de davitsika eo am'izay zavatra rehetrarehetra mila omenantsika mba aampy atsika de zao no tsarovy Andriamanitra no mahita, Andriamanitra no mahalala fa ankino aminy ny zavatra rehetrarehetra. Mety efa fantatrao zany, mety fantatrao zany fa ndraindray adinodinonao ka lasa miteraka fanahina ao anatinao noho ny tsy finonao an'le teny, lasa miteraka tsy fahasalamana, lasa miteraka tahotra, lasa miteraka fahasorenana sy fahatezerana satria ianjadininy zavatra maro, lasa miady saina hoe aizany zao, aizany zaroa, inona no atao koa ividanana andry, azahoana andry sy ny sisa sy ny sisa, zay zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Tokony ny ten'Andriamanitra antsika de zao tahaka ny Abrahama eto, andao fa Andriamanitra mahita zay tokony atao. Nanontany mihitsy Isaka hoe aiza ny ondry, aiza ny ondry, dia i Abrahama anteny hoe anaka, Andriamanitra no mahita, Andriamanitra no ahita izay ondry. Marina tokoa ny lazain'ny Abrahama satria rehefa tonga teo i Abrahama tsy niteny hoe ianao nge novonoana hodorany. Abrahama tsy nanambaran'izay fa nataony fotsiny le asa, fa aveo Andriamanitra nanakana an'le saika amonona ny Isaka, fa tao ambadika tao izy nierika Abrahama de nahita zanak'ondry, nahita ondry lahy ozy izy izay voasarangotra tao amin'ny kirihitr'ala ny tandrony, de lasa i Abrahama ka naka ny ondry lahy tao fanatitra. Te ampahery antsika ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana zao hoe Andriamanitra mamorona zay rehetrarehetra ilainao. Eo amin'ny tsy misy, eo amin'ny tanao tsisy afaka ataonao intsony, tiako mampaherezana anao hoe Andriamanitra mahalala, Andriamanitra mahafantatra. Be da be ny tantara misy an'izany ato a, Andriamanitra mahalala, Andriamanitra mahafantatra. Voalohany zarentsika zao io de le any Abrahama sy Isaka. Faharoa, misy koa tantara ny mpanjaka voalohany toko 7 tantarany Eli, efa fantatsika raha teo ihany koa zay. Eli zay nandeha tany anefitra dia Andriamanitra no naniraka ny goaiky anome hanina azy amin'ny fotoanany. Andriamanitra name tsy tapaka ny goaika nanome ny sakafo ho an'ny Eli. Ary ny rano moa zany de teo amin'ny ny rano tonga de nisy teo. Nataony Eli de zao nipetraka tao amin'le toerana nasain'Andriamanitra hitoerany. Dia tonga ny goaiky isan'andro mitondra ny hena, mitondra ny mofo. Vita iny fotoana zay nisan'ny goaiky iny, nanala anazy tao indray Andriamanitra hoe miala amin'izay aloha eo amin'ny toerana io, andana indray anao makany Sarepta fa misy vehivavy mpanano tena indray any ataoko miantoka anao. De nikarakaraina tao indray Eli dia efolany ny menaka, efolany ny mofo. Aro le vehivavy hoe tsy ampy zaraintsika ntsony ty fa ho ataonay mianaka zao ty dia ho faty zay rehefa aveo. De hoy Eli hoe tsy ho faty ianao fa karakarao omeo tokony ho ahy ahako, dia rehefa aveo tsy ho lany ny mofo, tsy ho lany ny menaka. Andriamanitra mahita, Andriamanitra mahalala. Zavatra anankiray fanamarena tia napetraka amintsika de zao Eli zay rehetrarehetra mpaminany moa zany tandindony amin'ny Jesosy. Zany hoe misy fotoana rehefa Jesosy no ataonao lohany, Jesosy no ataonao ambony, Jesosy no ametrahanao zavatra rehetra ary antorahanao, anakinanao ny fiainanao ray manontolo, dia izy ny loharano manome zay rehetra tokony ho anao. Amin'izao tsy avadiky n'olona hoe omeo an'le lahin'Andriamanitra aloha zay kely ao aminao zay tsy zay efa tsisy ao, fa azo ianao rehefa aveo. Tsy zay ny tia nazaraina eto, tsy zay ny hevitra tia nambara amintsika eto, fa hevitra ara-baiboly tena tia nambara hoe Eli zay mpaminany rehetrarehetra sy tao aloha rehetrarehetra tao tandindony amin'ny Jesosy avokoa, fa Jesosy efa hita. Ny tia nalazaina de zao apetrao amin'ny Jesosy ny zavatra rehetra, ankino amin'ny zavatra rehetrarehetra, de izy no manome zay tokony ho antsika tsirairay avy. Andriamanitra no ahita, Andriamanitra no mahalala. Misy fotoana tao amin'ny Matthieu 7:20, andininy fa 4:20 ka hatramin'ny 7:20, 4:20 ka hatramin'ny 7:20 de zao nantany i Jesosy hoe mila mandoa ny atsasaky ny sekely ve? Tany hoe misy adity tokony aloha teo amin'ny fanjakana romanina tamin'izany. De hoy Jesosy matsa amin'ny Petera hoe mandehany ianao maka trondro dia misy vola ao anatin'iny. Rehefa azonao le vola dia aloavy lay tokony alohantsika any amin'ny fanjakana, aloavy ny ianao dia mba aloavy amin'iny koa ny anahy, ny atsasaky ny sekely. Zay moa le filaza azy. Andriamanitra mahalala, Andriamanitra ny mahita. Zay zavatra zay tsy misy zavatra hitanao hoe tsisy azo atao ntsony, tsisy vahaolana ntsony, tsisy lalana ntsony ho aizy. Fa zao Andriamanitra mahita, Andriamanitra ny mahalala.
andriamanitra mahafantatra ny tokony atao. Jaona toko fahenina tia nampahirezana antsika koa dia zao rehefa avy nitoro teny Jesosy avy nanambara ny ten'Andriamanitra Jesosy dia andeha oravana ny mpianatra, oravana zay rehetrarehetra olona ny vory teo zany hoe irava am'izay fa Jesosy ny teny hoe aza ravany izy fa omeo hanina dia hoy andre hoe aiza moa ny ahitana hanina ho an'reto olonreto. Ao amin'ny Jaona toko fahenina misy an'izay, dao zay rentsika izay Jaona toko fahenina dia nanambara izy eo amin'ny andinin'ny fahadimy, Jesosy nanompo masony ka nahita na vahoaka betsaka nanatona azy dia hoy izy tamin'ny Filipo, aiza no ividanantsika mofo ho an'reto olonreto, aiza no ividanantsika mofo ho an'ireo. Dia nataon'i Jesosy zany izahana toetra ny Andre fa i Jesosy efa nahalala, jereo tsara io ten'Andriamanitra io andininy fahenina fa izy nahalala ihany izay efa ataony, fa nataony zany mba izahana toetra. Jesosy efa mahalala zay tokony ho ataony fa za toetra ny Andre fotsiny izy. Dia hitantsika aveo fa novokisana ny olona lehilahy tsy omby 5,000. Andriamanitra mahalala zay tokony ho atao, tokony ho antsika tsirairay avy. Misy koa ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 1 rehefa lasa Jesosy niakatra any an-danitra dia zao ny ilain'ireo mpianatra ireo ny ilatsahany fanamasina fa ny fipetranapetrany dia ozy izy hoe mijanona ao Jerosalema amandra-panafiana hery ianareo. Amarana anazy dia zao mba hatonga Andriamanitra amatsy ianao dia zao mila miaino ianao ary mila mankatoa. Fa raha ohatra ka tsy niaino Eli ka tsy nankatoa Eli dia tsy nisy fisehoana, tsy nisy fiasan'Andriamanitra. Raha toa Andriamanitra teny hoe ndany ianao mankary amin'ny toerana aria dia ao no irako ny goaika amahana anao. Raha tsy nakany Elia tsy nisy zavatra nitranga teo. I Abrahama raha ohatra ka tsy nandeha lalana telona dia nakany an-tendrombohitra anao fanatitra ho anazy, raha tsy nandeha i Abrahama dia tsy nisy an'le fahagagana, tsy nisy an'le fahamatsiana teo. Raha ohatra ka tsy nijanona atao amin'ny efitra ambony tao Jerosalema ny mpianatra ny andro ny fanamasina dia tsy tonga ny fanamasina. Zany hoe ny fepetra takiana mba hahafahanao mahita ny voninahitr'Andriamanitra, mba hahafahanao miaina n'ity fahamarinana ten'Andriamanitra ity hoe Andriamanitra anao hita, fepetra takiana dia zao enohy ny feony ary ankatoa avy zay lazainy. Fa reto olona rehetrarehetra reto niaino dia nankatoa ary rehefa niaino izy dia nankatoa dia tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra taminy. Zao famaranana dia zao tandremo tsy olaniana amin'ny filana ny zavatra ataonao. Jakoba dia nilaza hoe mangataka nareo fa tsy mahazo satria mangataka olanianareo amin'ny filanareo. Tsy resaka filana nresantsika zavatra hoe zavatra ranofo sy fanarana-po fa besoin teneniko zay. Ten'Andriamanitra dia milaza hoe Andriamanitro atanteraka zay tokony ho anareo amin'i Jesosy Kristy ao amin'ny Filipianina zay. Misy matsy nangataka teo amin'i Jesosy tsy nahazo. Tonga ny anankiray tao amin'ny Luka toko 12 hoe ndao ianao Jesosy hiaraka amiko a mba hampio kely aho fa misy problema fizarana lovanay. Tsy namaly Jesosy, tsy zay sitrapon'i Jesosy. Tsy tao anatin'le filana zay, tsy tao anatin'le sitrapon'Andriamanitra zay. Misy koa ao amin'ny Matthieu toko 2:20 zay raha tsy diso tonga i mamany Jonas Jacob natongavany teo amin'i Jesosy dia zao mba hazo toerana izy am'rahalahy rehefa mifanjakana, ray amin'ny ankavia, ray amin'ny ankavanana. Napetraka Jesosy tsara ny resaka, tsy fantatrareo izay zavatra angatahanareo. Tsy zay le sitrapon'Andriamanitra. Mila mamantatra ihany koa ianao zavatra tadiavinao io ve, zavatra angatahanao io ve araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa raha araka ny sitrapon'Andriamanitra io dia izy no hamaly sy hamatsy ianao. Fa raha tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra io dia avelao fa fandaniam-potoana sy fandanian'andro. Dikan'izay mila miaino ny fanamasintsika. Aiza ny tianao ale, inona ny tianao atao, sitrapony ve ty zavatra ilaiko sy tadiaviko ty. Fa za miteny aminao fa raha sitrapony dia izy ny anome. Fahasalamana, ny charge isan'andro, ny ofatrano, ny jirama, ny ekôlazinjanaka, ny fourniture sy ny sisa zay tokony ho anareo fatan'izany fa tokony ary mihoatra an'izany mihoatra lavitra n'izay verina sy angatahany izy. Te hampahery antsika tsirairay avy ahako. Andriamanitra ny itokio, Andriamanitra ny antehero, izy ilay mpamatsy, izy manome, fa zao enoy izy dia ankatoavy ny teniny. Maimaimpony zany rehetra zany eo aminy. Ianareo iray na dia ratsy ary, mahay manome zava-tsoa ny zanakareo. Tsy maika ava fa ny rainareo zay ny an-danitra no hanome anareo maimaimpony ny fanamasina. Ankatao ny fanamasina dia ny fanamasina hitarika anao amin'ny sitrapon'Andriamanitra, alalanao zay tokony ho aleanao sy ny tokony ho ataonao mba hiainao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao ary fantatrao zany hoe Andriamanitra mamatsy ianao zany. Ho an'i Jesosy ny voninahitra, ho amintsika ny fiadanana, ary ho mpiaino mpankatoantsika mba hahazoantsika fiainana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.